Fatahorinan'ny famohanan'ny vokatra vonjomaika ho an'ny fivitanana be ny tanàna sy mpanolotsaina teto amin'ny faritra Analamanga dia nitondra ny fomba fijeriny ny lehiben'ny faritra Analamanga Andriamatoa Andriambololona Mananjara nambarany tao anatin'izany moa fa tao anatin'ny filaminana no nizoran'ny ireny fividianana be ny tanàna farany teo ireny. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina teo anivon'ny faritra Analamanga hoy ny lehiben'ny faritra. Nambana ny fahadingana lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny fahavitan'ny fifidianana izay nitotsaina ndraiky amin'ny 30 Jolay lasa teo. Ao amin'ny faritra Analamanga manokana moa dia asazaina hoe milamina zotra ara-dalàna ny fifidianana ary efa navoakan'ny senita ihany koa ny vokatra vonjomaika. Fa ny tena zava-dehibe mahakasika ny commune ho an'ny fampandrosoana dia fantatsika tsara fa ao anatin'ny lalam-panorenana dia ny commune no ataontsika hoe rafitra fototra eny anivon'ny vondrom-paritra tsy njara-pahefana ka amin'ny marafitra fototra zany dia tena ilaina mihitsy zany hoe ny tonga ny commune sy ny mpitantana ny commune dia olona izay fidim-bahoaka ary tanteraka soamantsara izany fifidianana zany dia ireo be ny tanàna ireo zany miaraka amin'ny mpanolotsaina azy dia manana didibe amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy tsirairay avy. Tokoteny Mahamasamahandro ary antoka ho an'ny fampandrosoana ny fiarahan'ny fitondrana foibe ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana ary ny vahoaka hoy ny lehiben'ny faritra Analamanga. Ilaina hoy izy ny fiaramentana eo amin'ny telotonta ireo. Arak'izay voalazako izay zany dia mazava ho azy fa tokony avela hiasa patoniana sy avela hiasa ara-dalàna ireo ataontsika hoe olom-bofidy ny vahoaka ireo izay napetraka amin'ny vahoaka mitantana an'ireny ambaratonga pahefana samy hafa ireny satria izay ihany no antoka tena hoe sy ny fampandrosoana. Tsy afaka hanao asa fampandrosoana mihitsy ireny tokony andraikitra voafidy ny vahoaka ireny raha tsy mipetraka ny filaminana ary indrindra ampy izy ireny amin'ny hevitra rehetrarehetra izay hevitra tsara rehetrarehetra ampandrosoana an'ilay vondrom-paritra itsinjara-pahefana n'ilay commune ary indrindraindrindra ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fidoram-panjakana tena zava-dehibe tokoa ho an'ireny commune ireny. Ho an'ny faritra Analamanga dia ny 12 Aogositra teo no namoaka ny voka-pifidianana vonjomaika tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina teo anivon'ny Sadira Antananarivo. Andrasana ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitsarana amin'ny sahanan'ny ady amin'ny fanjakana izay hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy.